Falimiraba antsika rehetra ny atokantrano any afaka malala tratra ity alahaderiva ity ary mamangy antsika milala n'izao mofinaina izao. Ny lioka toko 20, ny andiny 9 ka hatramin'ny 20 no mofinaina antsika. Lioka toko 20, ny andiny 9 ka hatramin'ny 20. Fakiny minaran'i Jesosy zany driavako. Falazaiko aminareo, nazovo no manahaka ahy eo anatrehan'ny olona dia eken'ny zanak'olona kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra hoy Jesosy. Fa izay mandahy ahy eo anatrehan'ny olona dia ho lavina kosa izy eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra. Fa nazovo no anao teny anohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka. Fa izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka. Fa raha mitondra anareo ho amin'ny sinagoga sy ny mpanapaka ary manam-pahefana izy dia aza malaza hiavalinareo fa izay ho lazainareo fa ny fanahy masina no ampianatra anareo amin'izany ora izany izay mety ho lazainareo. Ray maso anao manambasiana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity lioka toko 20 ity rehefa malala dia mampifandray any Jesosy ilay Andriamanitra zanaka sy ny fanahy masina ilay Andriamanitra mpanavao sy mpampianatra. Amin'ny alalan'ny finoantsika any Jesosy no andraisantsika ny fanahy masina izay fanomezana noho ny finoantsika any Jesosy. Maimaim-poana ny fandraisantsika ny fanahy masina. Ary dia eto ara Jesosy dia manazava fa amin'ny fiainana kristianina dia mandrakariva hitakina fijoroana vavolombelona. Ary zava-dehibe ny hanekena eo anatrehan'ny olona, eo anatrehan'ny fiarahamonina ny maha-pino. Misy fotoana eo amin'ny fiainan'ny mpino tena hitakinany zany fanehoana-pahabe maso zany ny maha kristianina azy. Io fotoana io ny tompo no mandahatra azy. Io fotoana io dia ny tompo no mitaky azy. Ary io fotoana io nefa dia misy mandrakariva ary tsy maintsy larovan'ny mpino io fotoana fanehoana-pahabe maso amin'izao tontolo izao amin'ny fiarahamonina io ny finoana an Jesosy tompo sy mpamonjy azy. Ny fandraisana mpandray san'ny tompo ohatra dia fanekena-pahabe maso fa eo anivon'ny fiangonana zany. Fa mety misy lafin-javatra manokana ry havako izay hitakiana izay fanekena izay fijoroana vavolombelona izay. Ary eto ny tompo dia tena manatitrantotra mihitsy fa ny kristianina dia tsy tokony homenatra ny mijoro sy malaika eo anatrehan'ny fiarahamonina fa kristianina izy. Ny fanekena an Jesosy ho tompo sy mpamonjy azy dia eo anatrehan'ny olona dia hanehoan'ny tompoko fanekena azy eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny anjely rehetra. Zany rehefa malala dia tokony vonona mandrakariva ny mpino hiatrika an'izany fanekena an Jesosy tompo sy mpamonjy azy zany. Raha misy kristiana metrahana fanontaniana hoe enao ve kristiana? Dia misy misalasala, misy tsy mahajoro, misy manao hoe inona moa ny idiran'izany aty ampiasana, na inona moa ny idiran'izany amin'ny asako, na inona moa ny idiran'izany amin'ny fiainanao manokana. Fa raha misy metraka zany fanontaniana zany aminao rehefa malala hoe enao ve mino an Jesosy, enao ve kristiana? Dia tokony entitra ny valitenin'ny kristiana itenen'ny Jesosy io hoe tena mino aho. Tena za mino an Jesosy tompo sy mpamonjy. Izay fanamparana-pahabe maso zay rehefa malala dia tena zava-dehibe mihitsy. Izay anton'izay fanamparana izay tsy antony ataontsika hoe hanavahanao ny hafa na hanavahanao ny tenanao, fa tena antony izay ara-panahy mihitsy, izay tian'Andriamanitra hijoroantsika amin'ny fotoana izay ilany an'izany. Fa mapetratra rehefa malala dia ny 10 hoy Jesosy hoe
nazovo no teny anohitra ny zanak'olona zany hoe mety hisy fotoana ihany a tahaka ny petera ny olona hoe misy fotoana izy kanosa, misy fotoana izy tsa, misy fotoana izy menatra, de na iza ho Jesosy mety mandalo an'izany. Lasanatsika misy an'izany ozy de mbola azo famelan-keloka izy tahaka nagnomezana famelan-keloka amin'ny petera. Misy fotoana tokoa itsika indraindray tsy mahajoro an'izany, menatra na matahotra na tsy te atao hoe kristianina na asa tsy fantatro ny anton'inona de mety tsy samyjoro am'izay de hoy Jesosy hoe mamelanao Andriamanitra, mahazo famelan-keloka ianao am'izany. Rehefa mibebaka mazava ho azy io teneniny io, nazovy hanohitra ny zanak'olona zany hoe mandà na tsy manaiky na tsy manaiky, tsy manambara-baiby amazo de mbola azo famelan-keloka izy. Fa mitohizan'i Jesosy le izy manao hoe fa izay miteny ratsy ny fanamasina de tsy azo famelan-keloka. Nataon'i Jesosy anaty foniteny, toy ny foniteny kely izy io hoe tandremo tsara fa ny fanekenao aho ho tompo sy mpamonjy zava-dehibe zay, ary raha tsy manaiky ianao fa menatra mbola azo famelan-keloka ianao, fa ity kosa raha miteny ratsy ny fanamasina de tsy mahazo famelan-keloka. Tany amin'ny taona 70 tany a de tany an-dakilasy zay tam'izany tamy toeram-panomanana mpitandrina tany amin'ny faculté de théologie de nisy mpampianatra dogmatika anankiray efa nandao efa ela izy raha aman-dreny be pasteur Rakotondrainy Johnson, mpampianatra fotompinoana izy zany. De tam'izay fotoana zay ty Luka toko roamevolo ty nivakina tamin'ny fitaovam-pivavahana fanaonay mo amin'ny toeram-panomanana mpitandrina ny manao fitaovam-pivavahana ny samaray. De rehefa tao anatin'ny fitaovam-pivavahana de tsy naharitra mpianatra metra-panontaniana tany, ono a pasteur, inona ny dikan'ilay hoe miteny ratsy ny fanamasina ka tsy azahoana famelan-keloka mihitsy na intsony. De ty mpampianatra ty moa ray aman-dreny be ary izy manana ataonareo moro zay mahay mitsiky. De me izy na indraindray le fanontaniana na maha le fanontaniana de zao mivaly teny tamin'ny teny tsotra manao hoe za koa tsy mahay. Pena nametraka fanontaniana amin'ny ahoana le miteny ratsy ny fanamasina pasteur, zao mivaly teny za koa tsy mahay an'izany. Ary de nisy fanazavana vitsivitsy zay nomeny fa ateoriana rehefa namaky boky anankiray zay efa tranainay azy satria noko fa teo ambany maso nyity boky ty satria fanirasera tamin'ilay teolojiana antsoina hoe Helmut Golwitzer, nanoratra boky anankiray izy io, La joie de Dieu, momba ny filazantsara araka ny lioka any amin'ny takela 20 omeko satria zava-dehibe ty fanontaniany ty ry avana. De le framera namaky ilay teoriany efa am'izao fahalebiazana zao de nahita hoe haikay nivaly teny nomeny ty ray aman-dreny mpitandrina Rakotondrainy Johnson ty de tsy hafa fa valy teny zay efa nomeny ty mpanompon'Andriamanitra anankiray igny antsoina Helmut Golwitzer, izay everiko hoe betsaka ihany ny asa soratra izay momba ny filazantsaraky ny lioka fa izy mirahalahireo no hitako ho nazava indrindra ny fanazavany azy. Nazava indrindra ny fanazavany azy, ary zao fanazavany azy manao hoe imbonana izy miana izy mirahalahy zany. Raha vetra-panontaniana hoe inona no teny ratsy ny fanamasina de nitoviny de izao manao hoe tsy fantatsika zany. Tsy haitsika zany satria tsy mbona nanao an'izany sika. Tsy fantatsika zany satria zavatra tsy nataotsika. Andriamanitra irery ihany no mahafantatra izany. Andriamanitra irery ihany mahafantatra hoe iza no nanao an'izany. Fa tsy ny olombelona akory. Ny antony ngai Rakotondrainy Johnson, pasteur Rakotondrainy Johnson sy Helmut Golwitzer de tsotra be ny fiteny ratsy ny fanamasina de atao amin'ny saina mazava. Atao amin'ny saina mazava ozy zany hoe ny fanamasina de fanahy ny fahazavan-tsaina, ka ny fiteny ratsy ny fanamasina de fandavana ankitsorano amin'ny saina mazava efa ao anatin'ny fahazavan-tsaina, efa ao anatin'ny fahafantarana fa Jesosy de tompo sy mpamonjy nefa mandà
ary misafidy ankalalahana, misafidy ao anatin'ny fahazavantsaina mihitsy ny anaraka ny maizina. Zay no atao fitenenan-dratsin'ny fanamasina. Hoy nga Helmut Kohlwitzer sy pasteur Guttenberg Johnson, tena safidy ankalalahana ao anatin'ny fahazavantsaina handa ilay famonjenana ataon'i Jesosy ka manaisotra ilay fanahy masina fanomezana efa ao anaty. Satria ny fanahy masina ao anaty dia ilay fandavana amin'ny saina mazava ary fanesorana, fandroahana ny fanahy ao anaty. De izay ho izy ilay fitenenan-dratsy ny fanahy masina ho izy roalaro zay tsy fantaritsika ny fomba fanaovana azy ny zaro-drano tsy fantaritsika fa satria tsika de bino. Ary veliko hoe ndraindray ny kristianina moa lina amina fanontaniana otrotony, ary de zao no tenin'ny pasteur Guttenberg Johnson mipetraka amin'ny fanontaniana azy apetraka fa tsy zany akorona zava-dehibe. Tsy ny hoe inona ny teny-dratsin'ny fanahy masina ny tokony andanitsika ny fotoana hoe pasteur Guttenberg Johnson, fa inona ny asan'ny fanahy masina ary inona ny andrasan'ny fanahy masina any ko, inona ny maneho voninahitra n'Andriamanitra. Zany ny tokony hamenontsika ny fotoanantsika hoy nga Guttenberg Johnson. Zany de afaka malala de ny zava-dehibe de ity, ianao manana fanahy masina ny anatinao satria nino an Jesosy tompo sy mpamonjy, ary de na de ao anatin'ny sarotra ary sika amin'ny fijoana vavolombelona de ny fanahy masina mampahery atsika ary mitona atsika hijoro. Fa ny faharoa farany avako malala de 9:20 sy 10:20 de manazava eto ilioka amin'ny filazantsara zany fa ny asan'ny fanahy masina ihany koa de ity mampianatra atsika ao anatin'ny sarotra amin'ny fijoana vavolombelona. Zany hoe rehefa mijoro isika ka manaiky an Jesosy tompo sy mpamonjy, miaina ny famonjena, miaina ny fiaina maha-kristianina, de izao ny anjara toeran'ny fanahy masina de mampahery atsika amin'izany izy, ary izy ara no mametraka ny teny hoe tsika mandresy lahatra. Tsy mora mantsy afaka malala amin'ny fotoana sasany, indrindra amin'ny fotoana any aparany any olioka amin'ny fotoana zay isin'ny fanenjenana fahasahotana mihitsy aza ny fiaina kristianina, de ndraindray tsy hita zay teny avaly ny amin'ireny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny zavatsarotra ireny. Efanena zany moa ny fiangonana voalohany taonjato voalohany taonjato faharoa, fa eto ny afaka malala de ampahirezin'ny firazantsarakinrika sika ampahirezin'ny Jesosy mihitsy aza moa zamana hoe aza manà mihitsy rehefa toka ny fahasarotany fijoana vavolombelona de aza manà hoe inona moa zany zao no etiko mandresy lahatra, fa izao ny fanahy masina no mampiteny ianao. Ina zany de afaka malala no efana tiana ho ao an-tsaitsika amin'ity andininy 9:20 ity zavatra anankiroa. Voalohany de izao mitaky fijoana vavolombelona amintsika Jesosy, zay amampino antsika. Fa ny faharoa de ity, amin'ny fijoana vavolombelona io de manampy atsika ny fanahy masina. Ny fanahy masina Andriamanitra mitoetra amintsika no manampy atsika ka ahafahantsika mijoro vavolombelona. Ina ny hevitra zany afaka malala, zay mijoro vavolombelona, natao vavolombelona tsika, fijoana vavolombelona zany Andriamanitra mamay fotoana, ny heretina mijoro vavolombelona Andriamanitra mamay ny fanahiny, de tsy tokony atahotra ny vavolombelona tsika de afaka malala, ary tsy tokony atahotra ny hijoro mampino atsika na iza na raofina. Alao hery ara mahireza ary matoky ny fitaren'ny fanahy masina anao izay mitoetra ao anatinao. Ivavaka sika. Tompo mitsoranao zay fa misy tokoa fotoana eo amin'ny fiainanay pino, raha tsy nisy an'andronay no itakina ny onay amin'ny teny, amin'ny fetsika, amin'ny atao isan'andro mihitsy aza fa mino anao zay, fa pino zay, fa zandranao zay Jesosy. Ary ao anatin'ireny nefa de ndraindray sarotra, de am'ireo fo zahay mba hajoro ohatrany amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toerana rehetra hitakinao ny fijoronay ho pino, ho marina, ho mendrika ny azo fijalinao sy ny famelan-keloka natolotrao. Raha malemy zahay de ampaherezy tompo am'ireo fo. Ary ndraindray koa nefa tompo mandalo zavatsarotra zahay,
noho ny fanenjehana, akalaina noho ny finoanay, mihidiny manodidina anay noho ny amin'ny finoanay, eson'ny olona zay noho ny amin'ny finoananao, tsy akasitrahan'ny olona ny anay, ny fihetsika ny toetra anay noho ny mahapino anay, de mampahirizanay Tompo, hanana fitiavana, faharetana, ary ny fanahinao masina nomenay tolotsainay endry aizany mitondra teny ao anatin'izany fahasarotana amin'ny fijoroana vavolombelona izany. Fa fantatra efa Andriamanitra azo antoka ianao, ka rehefa nahendry de mitoetra ty anatinay sady manolotsaina anay, ny manome fitiavana anay, ka mahatonga anay faly mandrakariva ao anatin'ny fanenjehana azy. De taio ny tokantrano tsirairay avy Jesoa, taio ny hafanay rehetra, ny namanay, ny sakaizanay, ny fianakaviam-ben'ny kristianina rehetra, de ampahirizy Tompo amin'izao andro sarotra zao amin'ny fijoroana vavolombelona, samy ho mendrika eo anatrehanao, amin'ny anaranao Jesoa, amen.